Saturate me in your anointing, my Jesus. Saturate me in your presence. I need more of your We need more of you. I've got to have more of your anointing in my life. In my life. Saturate me, oh Lord, today. Come on, let's Ya manona fiadanan'i Jesosy Kristy amintsika rehetra indray mpiandro maraina anty hitontsika ny amin'ny tapany faharoa ny mikasika ny leader ny amin'ny mpitarika zany ka mialohan'izay dia andao aloha tsika hivavaka ny amin'ny teny ny amin'ny fampianarana sy orenentsika sokafon'Andriamanitra ny fonao tsirairay avy zay ihany koa mpitenenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Jesosy io misaotra anao zay raha mbola hianatra indray androany maraina. Osio ny lelako ary ampiteneny indray ny vavako amin'ity androany ity. Taio ny fampianarana dia fotoana fohy ihany azy. Na iza na izany koa tompo mandrea an'izao fampianarana izao, maheno an'izao fampianarana izao. Na iza misy azy Andriamanitra zavely hiala maina sokafo ny sainy sy ny fahalalana ao ny amin'ity androany ity. Miankina aminao fary masina, misaotra sahady amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ya, mbola mitohy hatrany tsika mamerina fiarabana moa zany ho anao zay tafaraka aminay amin'ity androany ity. Itotsika amin'ilay fampianarana tapany faharoa mikasika ny leader fa androany tsika dia hijery mikasika ny hoe good leader na ny mpitarika mendrika zany. Asan'ny apôstôly toko voalohany dia ny andininy voalohany sy ny faharoa no hiaingantsika zay ten'Andriamanitra zay. Zao mivakina izay teny izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ry Teofily ilay boky voalohany nosoratako ny amin'izay nataon'i Jesosy sy nampianarina hatramin'ny andro nampiakarana azy rehefa nodidiny tamin'ny fanahy masina ny apôstôly izay novidiny. Amen. Zany hoe ry Teofily izay ilay boky voalohany dia nosoratako ny amin'izay nataon'i Jesosy sy nampianarina. Nataon'i Jesosy sy nampianarina. Zany hoe tsika zany mikasika mpitarika tsika zany. Ny mpitarika zany dia zao ny mpitarika dia mampita zavatra izy. Zany hoe manangana ekipa ihany koa izy manangana génération izy ny mpitarika zany. Zany hoe ny mpitarika moa zany satria resantsika eto hoe ny mpitarika mendrika na ny toetra tokony hananan'izany mpitarika mendrika zany. Zany hoe izay nataon'i Jesosy sy nampianarana. Zany hoe le nataon'i Jesosy ihany zany no ampitainy amintsika dia nampianarana. Zany hoe izay naniran'Andriamanitra azy dia nataon'i Jesosy zay. Dia rehefa miala koa zany Jesosy dia izay ihany koa no ampitainy amin'ny leader ny 12 zany na ny apôstôly dia ny apôstôly koa mampita aty amin'ny tsirairay dia mampita aty amintsika izay mpitarika mandraka ankehitriny zany. Dia eto moa zany dia miresaka antsika hoe leader zany na ny good leader na mpitarika mendrika zany dia zao voalohany indrindra aloha dia zao hoe mahavita ny asa natao izy zany. Jesosy dia hitantsika tsara fa Jesosy dia navita ny asa nataony izy. Rehefa atao miazo fijaliana dia hoe vita ho Jesosy. Zany hoe zay zavatra mpanaovonanao zany dia tokony vitanao hatramin'ny farany. Dia avy eo ampitainao indray le izy dia nampitain'i Jesosy tamin'ny apôstôly. Izy rehefa nifidy anao 12 ireo dia nampitainy tamin'ny mpianatra. Zany hoe mandehana dia ataovy koa zany izay nataon'i Jesosy zany no atao. Dia indrindra fa isika kristianina moa dia izay mihitsy iny moa natao hoe kristianina. Atao hoe kristianina dia mpanara-ten'i Jesosy. Zany hoe manao ny asa izay nataon'i Jesosy zany ny kristianina zany. Ka antsika moa mikasika amin'ny mpitarika eto dia voatsindry manokana zany zay. Ny mpitarika zany dia mahavita ny asa natao izy. Zany hoe Jesosy dia hitantsika fa mpitarika mendrika izy. Zany hoe tena hoe anisany zany hoe good leader zany izy. Mpitarika tena mendrika alaitaka izy. Dia manarakaraka azy eo koa ny apôstôly zany. Dia mahita koa tsika mikasika ny apôstôly Paoly fa dia tena hoe nahavita koa i Paoly dia nilaza koa izy nahavita ny fihazakazahako ao izy Paoly. Zany hoe izay nampanaovina azy zany dia nataony zany. Zay mampitarika mendrika azy zany. Ny mpitarika mendrika moa zany mazava ho azy dia zao manaraka vision'Andriamanitra izy. Zany hoe le asan'Andriamanitra no ataony zany. Dia manaraka ny vision'Andriamanitra zany hoe
Jesosy moa de efa haitsika tsara fa Jesosy nanao ny asan'Andriamanitra de nampitainy tamin'ny apôstôly de ny apôstôly indray manapita aty amintsika zany hoe manohy an'ilay asa zany hoe misy asa tohizana foana ao zany, misy ministera mitohy hatrany hatrany zany lay asa fanompoana zany ohatr'izay zao tsika hoe raha isika zany kristiana de hoe mandra-piverin' Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra de zao mitohy hatrany hatrany ny asa fanompoana zay nataon'i Jesosy taty ambony tany amin'ny alalantsika zay leader novidiany génération zay mitohy hatrany hatrany zany. De noho izany ny good leader de zao na mipitarika mendrika de zao mila manangana betsaka leader izy zany, mipitarika zany araka ny tenin'Andriamanitra moa de miteny an'izay hoe be ny vokatra fa mampiasa ny vitsy zany hoe be ny vokatra fa vitsy ny leader zany. De raha vao ohatra zany ka tsy manana génération ianao zany dia tsy maharitra dia raha manana génération ianao zany dia maharitra ny vision mitohy hatrany hatrany zany ny asa fanompoana fa raha vao tsy manana n'ilay génération na ny leader anao zany de zao tsy manana ho avy ny ministeranao zany, lasa tapaky ny antenantena. Mijery zao tsika ohatra hoe mikasika Mosesy de Mosesy de nandimby azy hijoso de mikasika ny Elia de Eli indray de nandimby azy Elisa fa teo amin'ny Elisa Geazy de Geazy zany de tapaka tao zany ministera ohatran'izay. De na Jesosy zany tena hoe mitohy hatrany hatrany azy zany ny ministera zany na ny asa fanompoana zany hoe ny ran'Andriamanitra izy de Jesosy indray nifidy ny apôstôly de ny apôstôly indray nifidy an'ireo mpiara-miasa be da be reo nanangana leader marobe izy de mandraka ankehitriny zany de mbola mitohy hatrany ny asa fanompoan'i Jesosy Kristy na ny ministeran'i Jesosy Kristy zany mitohy hatrany hatrany mandraka atsika miresaka zao amin'izao andro ankehitriny zao zany. Dia noho izany ny good leader zany dia manana misy toetra zany tokony mba ananan'ireo mpitarika reo zany, misy toetra. I Paoly moa de niteny tsara ny Timoty aty amin'ny asan'ny apôstôly ety azafady Timoty voalohany toko fahaefatra de teny andininy faharoa amby folo zany hoe amin'ny anaran'i Jesosy de manao hoe fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Zany hoe reo mpitarika reto zany voalohany indrindra dia reo zany de tena hoe modely zany reo modely zany ny good leader zany na mpitarika mendrika dia fianarana ho an'ny mino zany, fianarana ho an'ny mino eo amin'ny lafiny fiteny zany. Isika mpitarika zany de tokony hoe manana fiteny mendrika zany tsika alaitaka satria zay tenenitsika ihany ange no ataon'ireo olona reo, ny olona zany tsy manaraka an'izay lazainao fa zay ataonao no ataon'ny olona zany. Tsika de nifidiana ho mpitarika tsika, mitarika mitondra olona zany tsika ao anatin'izay de ny fitenitsika zany de mila amboarina ny fitenitsika avaozy ny zavatra rehetra ozy ny tompo de mila avaotsika indraindray tsika manao fitenin'izao tontolo zao de manaraka an'izay koa ka ny mpitarika manao an'izao de manaraka an'izay ihany koa ny olona. Fa aoka zany tsika mba ho fianarana ho an'ny mino eo amin'ny fiteny zany, mba miteny tsara tsika na mba teny mpitiavana, teny mamy mba teny soa mahafaly mivoaka amin'ny vavantsika zany mba tsy manao teny zaota lazana izao tontolo zao, miala tsiny amin'ny fiteny baika. De ny amin'ny fitondran-tena ihany koa zany isika mpitarika na ataontsika hoe na amin'ny fitondran-tenantsika zany dia indraindray tsika zany manao fitondran-tena tsy maontina, tsy mendrika de iny ihany koa ny arahan'le olona taretintsika satria ny mpitarika anay raha manao an'izao io raha ny akanjo anaovana, manao zipo hatraty amin'ny foto-pe aty izy manao akanjo hatraty ambony fotra aty izy, zany hoe tsika de mpianatra Kristy de zay nataon'ny Kristy ihany koa no ataontsika, de zay nampianarin'ny Kristy zay nataony sy nampianarina de zay ihany koa no ampitaintsika, zany hoe duplication le izy hoe Jesosy de nampianatra modely antsika izy. De teto koa i Paoly ihany koa de nampianatra ny Timoty izy hoe
mianara ry Timoty aoka mba ho tonga fianarana ho an'ny mpino ianao ho an'ny mino zany indrindra fa isika kristianina manko de tena hoe mila mianatra an'izay tsika zany hoe mianatra zay nataon'ny Kristy le nataon'le mpitarika teo aloha de iny ihany raha vao mivaralila le ary ambony ary de mivaralila daholo ny ety ambany rehetrarehetra manaratra eny rano manaraka an'izay zavatra zay na amin'ny fitondran-tena zany de mila mitondra tena mendrika zany tsika eo amin'ny fitiavana ihany koa zany isika mpitarika zany aza manao fitiavana amin'ny tanila tsika rehefa metimety le olo anankiray na rehefa manamanana ny olo anankiray na rehefa fotsoditra ny anankiray ohatra de lasa mitanila le izy misy miangatra zany ao anatiny ao fa tokony hoe ataovy mitovy daholo ny fitondranao an'ireo olona reo zany misy fotoana moa de miteny foana taloha am'le mpitondra anay tamin'izay vanim-potoana zay de misy fotoana vangin'Andriamanitra rehefa fotoana fiarabana ny raha iara-panahy sy ny reny iara-panahy de lazaiko foana zany zay hoe le tenin' Jesosy atao mihazo fijaliana tamin'ny Jaona sy Maria zany hoe raha vehivavy indro ny zanakao raha lehilahy indro ny reninao raha vehivavy indro ny zanakao zany hoe ny zanaka zany raha anao zany renin'ny fiangonana ianao ray ny fiangonana de ataovy mitovy aby ny fitondrana an'ireo fa tsy hoe rehefa metimety tsaratsara ny fanatitra ny anankiray metimety ny dimany anankiray na tsaratsara ny fitafiny tia de indraindrainao be izy titinao be izy zany fa ataovy mitovy daholo fa zanakao daholo reo ray fiangonana ray manontolo reo ianao ny ray ara-panahiny io ianao ny reny ara-panahiny io ry good leader ry mpitarika mendrika zany fa aza atao afitiavana amin'ny tanily hoe indro ny zanakao indro ny reninao zany hoe tena tsy manana reny hafa ianao fa io ny reninao zany de mba le zanaka zany mba mila matsapa an'izay fitiavana zay amin'ny avy am'ireny misy fotoana moa na sokafan'ny tompo mihitsy ny saiko hoe ny ao an-tokantrano ohatra de ny ray mpianakaviana sy ny renim-pianakaviana ny renim-pianakaviana de zao 70% dia mitakosina miaraka amin'ny zanany izy de ny 30% presque ny ray mpianakaviana i dada mandeha miasa foana miasa mivoaka maraina de miverina hariva dada de ohatr'izay foana zany na ny dada hoe tonga ao an-trano izy de tonga dada de tonga le zana mitolotolo anazy de hoe reraka be araka izy reraka dada ohatr'izao fa le reny zany tena mitakosina be da be amin'ny zanany fa tsy isan'izany hoe renim-pianakaviana de tsy de misy fotoana loatra zany ianao fa ianao mihitsy ary ny tena mitakosina be dia be amin'ilay zanaka de ohatr'izay koa ianao reny ny fiangonana de tokony ianao zany tena hoe reny aoka ianao zany tena hoe ho renin'ny fiangonana tokoa ianao aoka tena hoe ho rain'ny fiangonana tokoa ianao mendrika an'izany ianao amen mendrika an'izany ianao zany dia ohatr'izay de eo koa le hoe eo ny finoana zany hoe aoka ozy fianarana ho an'ny mino ho amin'ny finoana ianao mpitarika zany mila be finoana be ianao mila mahery amin'ny finoana ianao mila mafy amin'ny finoana ianao zany mahery amin'ny finoana fa tsy ianao indray no ampaherezina ao fa ianao mila tena hoe mahery amin'ny finoana manana finoana mahery vaika manana finoana lehibe tsy misy takan'izany tsy raha hoe Jesosy matetika foana Jesosy rehefa miteny Jesosy hoe tsy mbola nahita finoana takan'izany tsy mbola nahita finoana lehibe takazany na de teo amin'ny Israely azy mazana zany ny jentilisa na ny olom-badika le tsipino ny tena mino ny tena mahery amin'ny finoana kanefa isika leader zany tokony mihoatra an'izay tsika ianao ny tena manana finoana mahery vaika noho ireo olona taritinareo zany matanjaka ny finoanao zany tsy azo zongozona tsy azo ovaina ianao zany tsy ianao indray no lasa mampaherezina mamendry fendro indray ianao fa mampahery ianao zany amen mampahery ianao de eo amin'ny farany moa zany de hoe eo amin'ny fahadiovana resaka fahadiovana de fahitsika tsara fahadiovana zany egalina fahamasinana zany fahadiovana zany hoe aoka mba fianarana ho an'ny mino ianao leader zany satria i Timoty de nampianarin'i Paoly tsara izy aoka ianao mba fianarana satria i Paoly de anisan'ny leader good leader izy mpitarika mendry de nampitainy tany amin'ny Timoty zay nampitany tamin'ireo mpianatra reo zany zay satria rehefa lasa i Paoly de Timoty indray mandimby azy de nampianarina ny zavatra be da be zany hoe ataovy zao hatramin'ny hoe ataovy ny asan'ny evangelista azy na de tsy evangelista azy izy de nasaina nataony daholo zany rehetra zany ho fianarana ho amin'ny mino zany amin'ny toerana misy anao amin'ilay andraikitra misy anao amin'ny mampitarika anao zany amin'ny maha leader anao de aoka ho manana an'izay
atoetra mendrika zay zany ny leader zany ao anatin'izy. Inona ihany koa ny leader de zao mila manana satria ny good leader na mpitarika mendrika de zao de ireo zay irin'ny olona ary alainy tahaka zany, satria ianao de olona irin'olona ianao sady alain'olona tahaka, makatahaka anao zany ny olona, dikan'izay de mila avaosinao zany zay atsaraonao zay maha good leader anao zay zany. Amen. De manaraka an'izay moa zany de hoe mila manana faharetana zany, mila manana faharetana. Tsy moramora ny manangana leader, tsy moramora zany ny asan'ny mpitarika, tsy moramora fa mila manana faharetana ianao zany ao anatin'izay. De hoe ny manangana leader zany de zao io tsy vita ao anatin'ny ray volana io na ndray andro, dikan'izay zay mahari-pery ihany no tody hatramin'ny farany. Ao mila mahari-pery ianao zany ao anatin'izay zany. Misy ny sedra marobe mandalo na ny fakiviana mandany vola aman-karena ary ianao manangana ny leader reo, manangana an'ireo mpitarika ireo tsy moramora zany raha te ahomby ianao. De zao sainga tsy mila milavolevona zany, tsy mila milavolevona fa zao isika koa zany de mila matianina ao anatin'izay zavatra zay zany. De eritrereto tsara satria ianao manko zany leader mpitarika ianao de sahala amin'ny hoe orinasa io, zany hoe le orinasan'Andriamanitra ho antsika mpitarika zany, ho antsika mpitarika na ny pasteur na ny mpitandrina mpitarika ao anatin'ny fikambanana na ao anatin'ny fiangonana de zao eritrereto hoe orinasa io, orinasan'Andriamanitra manko izy io zany de ataovy toy ny mitantana ny orinasa anao ianao zany, mitantana orinasa de ho hitanao zany fandrosoana sy ny fombiazana zany. Ny fananganana zany de zao mitaky fahaizana sy fahaiza-manao zany, dikan'izay mila mafitoto tsara ianao zany. Zany rehetra zany de mitaky asa mafy mitaky asa mafy manatrika ny ino ty misy karazana fiofanana marobe ihany koa zany tokony ataontsika na miresaka fiofanana samihafa, de manitatra fahalalana, makataka an'ireo efa tafita, reo efa tafita reo zany, satria ianao zany raha mahita an'ireny mpitarika lehibe reny, mpitarika mendrika na ny good leader reny de tsy moramora ny lalana ny diavin'ireny zany, de ianao mila manontany tena foana lalandava zany. Fanovozana fahalalana tsy misy fetra zany mianatra zany be dia be moa ny fomba ianarantsika zany amin'ny alalan'ny tambazotra ohatr'izao na amin'ny internet, amin'ny alalan'ny famakiana boky ny tenin'Andriamanitra, reny boky reny mpanompon'Andriamanitra lehibe reny azontsika alaina tahaka daholo reny zany hanovozantsika fahalalana ao anatin'izay zany. Misy tenin'Andriamanitra zay manaitra be anaty amin'ny bokin'ny Genesis toko faharoa dimy andininy fahadimy ambin'ny folo zao mivaky n'izay teny zay minaran'i Jesosy amarana antsika azy mamaraparana antsika. Genesis toko faharoa dimy andininy fahadimy ambin'ny folo hoe ary Jehovah Andriamanitra ozy nitondra an-dralehilahy ka namponina azy tao amin'ny sa Edena hiasa sy hitandrina azy. Zany hoe teto zany Adama tsy mbola teo Eva, zany hoe tsy mbola teo le vehivavy, fa zao Andriamanitra zany Jehovah Andriamanitra de efa nitondra an-dralehilahy ka namponina azy tao amin'ny sa Edena hiasa sy hitandrina azy. Zany hoe misy sa zany ao anatin'ny sa zany de haintsika tsara fa misy zavaboary be da be ao, misy zava-maniry ao, misy biby ao, sahala amin'ny hoe parika anankiray zany. De ity lehilahy ty ny antsoina hoe Adama ty de Andriamanitra nitondra azy de namponina azy, napetrak'Andriamanitra onona tao anatin'io sa io koa izy, de hiasa sy hitandrina an'ireo zavatra reo zany. Zany hoe ny good leader na ny leader zany de zao matoa ianao zany napetraka amina fiangonana anankiray, napetraka ho mpitarika amina fikambanana anankiray na orinasa anankiray na toerana anankiray, misy zavatra be da be ao zany, de anao natao hiasa ao ianao, ao zany ny asanao voalohany indrindra, de natao hitandrina an'io koa ianao, zany moa zany ny asan'ny mpitandrina. Fa indraindray tsika zany ny ao an-trano, ny ao ambanimaso, ny ao an-toerana raha tsy vitantsika de mihazakazaka tsika mamonjy any amin'ny toeran-kafatsika, fa eo zay nametran'Andriamanitra anao, nitondran'Andriamanitra anao aloha ny tokony tandremanao sy iasanao, iasao tsara io, karakarao tsara io sa io zany.
mila mitandrina an'izay ianao, mila mikarakara an'ireo ianao, mila mikolokolo an'ireo ianao, mila manabe an'ireo ianao, mila manao izay atafita an'ireo ianao. Tahaka nataony hitantsika Josoa zao de tena hoe nitondra ny zanak'Israely izy, nasaina nitondra ny zanak'Israely tany amin'ny tany Kanana izy, apiditra ny zanaky ny Israely any amin'ny tany Kanana zany. Zay no asa ma-leader anazy zany mitondra anareo, de tsy moramora ny zavatra anatrehany be dia be ny lalana natongavany zay vao tonga tao, fa tsy niala teny an-dalana, tsy nivilivily toeran-kafa izy, fa tena hoe nanao zay atongavan'ireo zanak'Israely ireo tao anatin'izay teny fikasana na ny anjara voatendry na ny tany Kanana zay zany. De ohatr'izay koa tsika hoe tahaka nataon'Andriamanitra tamin'ny Adama ty hoe, ary Andriamanitra ozy namponina azy tao amin'ny Saedena zany nge mahafinaritra zany ry havany, zany hoe niasanao leader io zany amin'ny toerana mahafinaritra nge, fa tsy de voatery ho karakaina daholo fa Saedena zany mahafinaritra, le toerana zay nametrahan'Andriamanitra anao zany, le zavatra tandremanao io, le zavatra hoentinao mahafinaritra nge reo mahafinaritra, mivoaka tsara reo rehefa tena hoe miara-miasa amin'ny tompo ianao mangataka koa ianao zany amin'ny tompo ny fahendrenany amin'ny zavatra rehetra, mangataka ny amin'ny fahaiza-manao sy ny sisa angatao amin'Andriamanitra zany. De zao lasa Saedena mahafinaritra be lay tandremanao zany, lay karakarainao, lay iasanao zany. De na ianao miasa ao ara de mahafinaritra nge miasa amin'ny Saedena zany, ao daholo ny zavatra rehetra zay ilainao, de ao ianao miasa, tsisy mahaory anao zany, tsisy manahirana anao, tsisy mampierikerika anao zany, tsy misy mampitoditodika anao zany, complet ny zavatra rehetra, complet ny avant. Mino fa voarainao zay afatra zay tapitra ny fotoanantsika, nde hisaotra an'Andriamanitra atsika amin'ny androany ity. Mino fa nandray ianao tamin'ny alalan'izay fampianarana izay tsy mitondra fanamelohana tompoko fa zao hanokatra ny saintsika, ampitombo fahalalana, ampitombo traikefa, ahatonga atsika ho mpitarika mendrika, good leader. Ka mangatany faray masina mba tena nampy anao izy amin'ity androany ity zany. Raha io misaotra anao zay mianaran'i Jesosy Kristy amin'ity androany ity, ny amin'izany fampianarana zany, de indro zay mamerana ny saotra, mamerana ny fankasitrahana, mankasitraka zay ny amin'ity androany ity Andriamanitra ny fampianarana izay nomenao Andriamanitra. Tompo misokatra ny sainay, misokatra ny fahalalànay amin'ny alalan'izany fampianarana zany. Averina aminao ny voninahitra sy ny anja, ny dera, ny laza mandrakizay fa tsara sady mpanao tsara ianao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, naovana izany vavaka zany. Amen.